nantokondrany. Tantara misoratany Malala. Ho velomin'ny Ralala sy Zoma Mirina. Miaraka amin'izao olo Rakotana Nahary, Rojo Ranaivorso ary Nanja. Mandray feo sy mandrindrara teknika mamiary vony. Manatontosa Nanja Razafindrakoto. Andro voalohany. Dia ahoana le tsy Malala? Dia izao fotsiny kely lalao Malalako. Izao ve dia fotsiny olona bokosy kely izao. Tiako ange lahatera safidy. Za koa ange tena tia andriry lalao e. Babo mihitsy moa izany e. Fa ahoana le tsy Malala? Ahoana ki? Za ve mba afaka miangavy zavatra amin'lahy? Mazava ho azy. Fa mba inona arony izany fiangavian'ny olo tiako izany e. Izao le tsy ry safidy a. Rehefa nandinika aho dia sao dia mba tokony hifankafantatra amin'izay ny zanaka sy ny ray aman-dreny e. Sa ahoana hoe lahy? Raha azoko izany ny dinga ilazaina dia tokony fantatra ny ray aman-dreniko izany ndry. Dia za koa tokony fantatra ny ray aman-dreny ndry izany. Izay mihitsy. Sa tsy mety ve? Tsy olana izany ka. Rehefa izay no mety amin'ny lalao Malalako. Tsy maninona mihitsy e. Tsy tiandry angeno ataoko satria tiako ndry e. Izay mihitsy angely tsy hafozako an'lahy safidy. Fa izao akia. Raha mety dia indry mandeha voalohany any an-tranonay izay aho vao makany aminareo. Tsy maninona ka. Dia rovinary izany e. Aleo aloha namboatra fotoana tsara satria neny mantsy somary tia mivoaboaka izay ihany e. Dia indraindray izy tsy ao an-trano. Ny dadako moa efa nolazaiko tamindry hoe roa taona izay no nahafatesany. Dia aleo amin'ny fotoana tsy ianarana indray tsika ny makany amin'izay indray tsy manapaka. Eny ary e. Dia aza atao ela. Eny aky Malala. Velon-tsikiriny izany zanaka izany e. Neny, so ihany ianao fa atao trano. Otry, fa ahoana ka? Misy lanao angary safidy? Fa tsy dia inona loatra akory fa mba tia halala fotsiny aho hoe roviana ny fotoana malalaka mba mety hijanona an'iny atao trano e. Nareo mantsy toa mandeha mivoaka fonako. Fa inona ny ataon'izany fanontaniana izany e? Amilahady aho izao ato tsara mihitsy. Eny e. Aleo fa milahady izy izany no entiko aty. Fa iza no entinao aty? Ny olo tiako rery neny a. Fa anao inona ty moa izany vehivavy izany ry safidy a? Mba te hiona aminao hono izy e. Izay aloha fa andeha hitsotsotra any ambony any amin'ny efitraniko aloha fa reraka ka amilahady izany e. So dia tsy eo indray mantsy neniko. Fa mba iza loatra ary izany vehivavy izany. Hay safidy, hoentiny an-trehatra ny Cyprien mihitsy. Tena gina tsy natentsony aho hoe hitondra vehivavy etỳ an-trano no zanako lahatokana. Toa miakatra tampoka mihitsy aho izany hafanako izany. Fanja! Fanja! Rehefa tsonao aho dia mba haingaikaingana fa tsy lozana ny dorororo. Akao ranom-boankazo mangatsiaka be ao anaty vata fampangatsiahanao aho. Atao frezy voasary dia ataovy amin'ny vera roa samy hafa. Ainga ndry? Eny tompoko.
tamin'ny eny dia amin'ny lahadondry makaty. Zany oe faly be dia amin'ny lahady amin'ny firy lesy. Tsy aleo ve ilay tolakandro iny amin'izay mafana tsara ny resaka. Eny ary Amin'ny ray ny fotoanantsika eo amin'ny zaridaina-panjakana. Hojenaiko eo izany ry. Zay bizo. zay ary bizo. Tsara kosa zaniko. Aomby ihany mitetika raha izao no mitohy. Odry arina mampime anao rery atonaka. Mba faly fotsiny ray ary dada. Zany mahafinaritra rehefa valika. Dada dada moa ty aho fa inona indray ary mampiantanao ry lalao idonko zavatra ty amiko indray izao ianao efa efa fantatro mihitsy. Fa ty aloha ve dada satsy ty zanako vavitokana kely moa ve dia tsy ho tiako Zary dada mba meo vola ividianako akanjo tsy manana ary lalao Indray kosa vola atao saram-pianaranao amin'ity volany sisa mipirinao sady ataonao inona indray akanjo fitoerana akanjonao azy efa mibosesika mihitsy nganaka tsy tsapanao izao fandrako izao raha mbola matra angeny dadanao ka za mila akanjo vaovao fotsiny ka tokony haingo tsara mantsy amin'ny lahady fa ho any amin'ny rafotsako. Maninona fa inona mamaika anao any an-tranon'olona any ry lalao tsy voaray volana izay ianao niova olo-tiana sady ny tovolahy rehetra niaraka taminao hatreto efa nijerenao rafozana avokoa. Tsy efa imbalo amin'izao zao no nangatanao vola ividiananao akanjo hoentinao hamakatra rafozanao. Dadako feno vianaka tsy mba menatra mihitsy mandingana zao tokony ambaravaran'olona rehetra izao dia any mihitsy avy izany dada za ngery dada tsy te hanan-dratsy tsy maintsy ikolovoka aloha ny fari-piainanako so sanatria mantsy mahantra mitovy amintsika ihany izay vao hojamba mifampitatana eo ka ny akatony efa rana reny olo tiako rehetra teo aloha ireny izao tsy dia manana daholy noho izany tsy maintsy nanapa-kevitra ny saraka tamin'izy ireny ndray ianako izany toetsainao. Fanja ahoana izay madamo vao izany trano izany fa kialaniny ity ve mareniny efa matoko mandrosoa kiry lalao manahoana toko fizako ary ty tovovavy manjakely ty manahoana re izy ny lalao ry Fanja olo tiako faly mahafantatra anao tompoko izy kosa ny Fanja ry lalao mpanampina izy ay ve faly mahafantatra aizy neny Fanja mamaky gazety eo amin'ny efitra amin'ny fandraisam-bahiny ao izy ay andao ki malalako andao mandrosoa wow marina mafy raha mba eto Madagasikara tsony zany tena efa salany any an-dafy atsarana tramdry ty marina tena mbola tsy nahita ohatra izao hatramin'izay naolombelona neny eo neny eo ty ve izany le tovovavy miseho mandrebireby mofonjanako tena mitovy be amin'ny kiala voasolo mpangalam-badin'olona izany jereto izy raha tsy salany sobakaka ty izany no rafozako mba ratsy koa izy izany ka ary to misipirapirana be ireny fijeriny jere raha tsy ilipotsaka mihitsy ny voamasony nefa ty izy ary ohatran'ny tanalahy ay tongonareo ye tonga izay ry neny manahoana tompoko manahoana kia mazoa toerana aza mihafahafa eny tompoko izy ry neny ny lalao olo tiako dia izy kosa ry lalao no neny rahalako ny anarany faly mahafantatra ny neny 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 faly mahafantatra ndre kia avelako vetivety eo aloha nareo mianaka fa ndeha hiteny amin'ny Fanja vetivety mba hikarakarany ranom-boankazo antsika telo mianaka aza dia misahirana re Asam Radio
kela raha tsy tia dia mitsika eo nefa ny fiazapakatraka be katrokatro marikoriko. Raha ivandravandra koa ilay raha matora lako ity. Ny masona mipotsaka ohatran'ireny masom-bolondolo ireny. Io ve tsy hampanofo ratsy raha alina. Ary to milamina be ny trano. Dray. Dada koa tsy mba mitsingitsingina manitsaka an'ilay gorodona mangirana be. Tongotrareo feny zezika avy tany amin'ny tranoko sotany very dada na firetaka reo aty amin'ny trano voavony dioviko aty. Masosotra mihitsy izany raha olona. Azafady rery lalao. Fa inona koa nefa nanahitetranao anadio be toy izao e? Ka ho avy eo ry dada ny olo tiako a. Maninona tsara hoe? Ary to tampotampoka be izy izany anaka. Zaniko. Raha eny izao dada dia tokony mandeha misolo akanjo fa tsy malabary vorehitra be satroka tsy rovitrovitriny nanaovany dada eo. Ny solo akanjo hoe moa tsy solo fa ny orana izao dia ny tsakotsako aroso amin'izany vahiny izany. Sa tsy maninona ravomanga? Izay mantsy mivokatra dia izay masaka ao. Tsy tsika no hividy an'izany tsakotsako izany fa izy e. Aza matahotra dada fa izy ny tsy maintsy mamoaka vola. Panina karena be nge izany ry dada e. Sady inona fotsiny no ilana azy raha nidimposa e. Ry lalao a. So dia mba tsy mety anaka izany toetsainao izany. Tsy rary ny raha vola ny itiavana olona ka ny fitiavana madio tsy misy fangaro ny zava-dehibe. Toetsaina efa nilozany toetrandro izany ry ngaram-bola. Ny vola ihany ny ozatry ny fiainana ankehitriny. Ary mandeha ianao manao metimety fa efa ho avy eo izy izay ka. Sady efa natorotoroko azy ny tranontsika ka mety vetivety izy dia tonga aty. Indray ary. Malalako bisoa aloha e. Ie, tonga akia. Aika mora hita kely ny tranonaroko. Mandrosoa re. Dia androso tokoa moa izany ko. Mazoterana le tsy malala. Ary izany dadako izany ry lalao. To mangina be ato trano ato izany. Dada! Dado! Efa izany izy ka. Efa tia re anaka. Maty ary lantro. Fa loza inona koa re tia fitsiko dady ty e. Loza marina tia akanjo nanaovany. Bonetra manga, lobaka mena, kravaty mavo a, velondrirana volomparasy, natsofony ao anaty bakiraro mavokely. Ny kiraro amin'izany ngeza be rainy zerosa. Hitako izy mela be konkonina tao. Odiny. Fa hoana koa ary ty rangaha maro loko mirehetra be ty. Efa ato ny vahintsika. Manao ny tompoko. Manao ny ianao anaka. Aza miafafy e. Aza atao tompoko izany fa tonga dia tsy hoe dada ramboly. Fa tsy tonga dia hoe dada mihitsy aza mety. Sahoana letsa ry safidy. Izay mihitsy ka. Sady ny dadako raha toy efa tsy otsony. Dia faly mandray an'se izany izay mianaka kely.
Za koa tena faly amin'izao tonga aty aminareo mianak'izao e. Mahafinaritra aty a. Ka aty zao tsy misy nininina rosoany lahakory nefa lahy zao mety mangetahetany sady nao nefa. Dia ahoana zany? Inona atao? Ay ve, tiky misy vola dia mandehana mividy tsakotsako sy ranom-boankazo izay tsaroan'ny vavandriana. Eny ary avelako vetivety eo aloha zany nareo mianaka. Eny ary. Ka hoana ry sia. Misy vomanga masaka ihany ingeo fa kiala vavy iny ny sarokenatra. Odry, finna ny mahamenatra azy amin'izany ary sorery dada hoanina. Ao ary fa alaiky vetivety. Oay, moramora ihany dada. Kay, nazerany tia kiraro be malamy tia koa marina. Tsy nanina ve dada teo e? Tsy maninona ka, mandiha tany tsy maintsy lavaka anaka. Aleo aloha aka le vomanga ho an'ity zanako lahy ty ah. Ndry mampalahelo ahy ty rangahy ty fa sahala miampanampana kely zany izy. Ahoana tompoko? Reto loka atao a. Dia nakisoso karoty dia atao vitra tsara. Ka ramose kely ane madama efa nitondra gana resy nakisorokilao avy ihany koa e. Dia inona zany ny andrahoako? Otry, finona koa natonga safidy mividy loka e. To samba samby zany ko. Ka to sahalany hoe sakafo aty hono le olo tiany aoko. Fangao le lalao e. Ie, ao ambony ao amin'ny efitranony ao izy roa kely. Maharikoriko akoho kala sobakaka iny. Manao lalakitako so fotsiny. Fa nahoana kosa madama? Mba mangirafozana re. Mareniny akoho izy. Tsy misy idiran'ny fandy zany. Samy andraho daholo fotsiny loka. Ary atao ve ny anava zany hono? Eny ary tompoko. Efa vonina sakafo? Ie, nataoko haingana fanaona hono madame Ralako. Fangany eny efa tonga ao? Ie. Eto akindry no mipetraka ary lalao. Dia aiza lahy mipetraka? Eto akindry eto ka. Okalohany dia antso aneny vetivety ary ah. Matsiro kosa ny endrika reto sakafo reto zany ah. Sady feno tsara. Ny loka ganasena kisoa. Way, ry koa raha mbola misy karoty sy henakisoa. Dia misy makaroni dia salady. Misy ranom-boankazo koa. Feno tsara mihitsy. Tena sambatra mihitsy ndrery lalao raha lasa vatany safidy. Mety mba azo nofiana angamba fa tsy ahito izao foana. Sady hanam-bola ny tsy ory sakafo. Safidy mantsy lahatokana. Lovana rery zany ty trano lehibe faran'izay tsara ty a. Tsy maintsy miketrika kindry raha te ho tafita. Manao ny neny? Manao na kilalao ah. Ary totonga ty amin'ny sahady ndry. Ie, tamanina ty mihitsy ah. Andao ary sakafo e. Fangay ela tsy atao akaikiko indray no mipetraka e. Ay tokoa moa. Ao ary. Efa tanilako foana kiny mahazatra ny zanako io hatramin'ny fahakeliny ah. Nahoana izy no eny akaikindry? Ka za nge ny olo tiany e. Ee,
aza tao olana re zany ry izy mianaka fa aleo za hitokany eto amin'izay sady tsy okaiky ny neniny tsy okaiky ny lalao. Hita izay mihitsy. Noary lalao ahoana izay ry dada? Mba mandeha tsara vianaka ny fianaranao? Odry fa inona koa mahatonga ny dada mametraka an'izany fanontaniana izany e? Ianao ma tsy anaka sahala amin'ny variana ny fitiavana fotsiny. Matahatra sao sanatrika tsy mifantoka amin'ny fianarantsony ny sainao. Angamba tsy hain'ny dada ilay toriteny tamin'ny lahady hoe ny fitiavana lehibe indrindra. Lalao aza raitsina ara-baky teny ny zava-drehetra fa izay asomy fiainanao iviriny e. Lanjalanao tsara ny fianarana sy ny fitiavana. Aza manary ry dada malala fa haiko tsara izay tokony ataoko rehefa tafita fotsiny dia izay. Ka mianara tsara ary amin'izay tafita salan'ny zanak'olona rehetra e. Tsy taitra dada fa vao vita soratra amin'ny safidy dia efa tafita. Ary tsy za rery fa tsika mianaka mihitsy ny miara tafita amin'izany fotoana izany. Andray anaka, dia inona fotsiny ny antony ampianarana anao raha izany no tazony ho tratrarinao? Fa manino izany ry dada? Efa avolenta tsara mihitsy ange izany e? Avolenta amin'ny fitiavam-bola dia tsy tafahatra ka mankarary ny haiko hoe ny zanako vavy-tokana no mivarotra ny fitiavany sy manaiky tovolahy iray no fitiavam-bola. Aza be sermona rery ngiaram-bola. Rehefa tanteraka fotsiny fanirianao hoe tafita ny zanako vavy-tokana dia izay ataovy ampy anao izay. Indrisy anaka. Fanja. Ahoana izay Ramsey? Izao mety ho tonga eo lalao ratoandro. Tia misy vola namboaranareo rovavy pizza atao goûter amin'ny telo. Eny tompoko. Dia aza vela rery izy fa mba eo indrio namany mandra-patongako. Neny mantsy mety andeha hivoaka ny trano avy eo. Izay Eny tompoko. Izay fa andeha hiasa. Masitondry. ASM Radio. Fanja. Ahoana to? Inona ny teny safidy tamin-dry teo? Tsy dia nilaza inona koa izy fa nametraka vola anaovana pizza fotsiny fa ho avy eo ny lalao. Izay indray. Sao dia very nikiala ratsy ny fisan'andro raha fiangona kariva ka hanaovana besikira. Tonga lava ty an-tranoko aty makaleo. Ka tao ahoana madama fa olon-tinjanakao izy ko. Mbola vao milalao fitiavana fotsiny ny zanako e. Tsy tian'izany iny fa fomba manandrakandrany. Sa aloha matsapa hoe lalao mihitsy no alainy vady e. Fa nahoana ka? Kinona ary ny antony nitondrany azy taty an-tranoko? Efa nisany dingana reny izao ary madama ralako e. Ho disy fanantenana izy roa raha mihevitra ny hivady izany. Raha mbola ralako koa ny ralako tsy isy izany. Izay aloha fa andeho any amin'ny salon de beauté fa tsy te fanatry tava mikala maiko zatiny iny. Mba lalako izany ka. Diavy madama ralako tsy manambady mihitsy izany ny zanany. Tovavy salamy ireny aza tsy tianiko. Maika fa Manahoana madama kely? Manahoana? Mba miavina tovavy ty izany ka. Jereo ty fietsiny ratsy mianjonanjona be. Dia inona ireny ataoko e?
Ahoana izao ny fomba ifampiresahako amin'ito eto? Raha amin'izay kely anefa efa tsara afatra mihitsy ny amin'ny tsy amelaky ny olo tiana angina rery eto. Otri? Fa lasa aiza daholo ny olona? Raha amin'izay kely lasa niasa dia madama lasa any amin'ny salon de beauté. Any amin'ny salon de beauté hoe? Eny to. Olona salan-drajako vavy iny ve kely fanjana ho karakaraina salan'ny ahoana aza mba ho tsara? Mety vao maika aza patahatra. Toa mba mivoaka tsara dia tsara ihany aloha ny endrika amam-bika rehefa avy any izy. Sahala amin'ireny mbola tovovavy kely ireny mihitsy. Iny koa ve kity mba ho tsara? Faran'izay ratsy ny fijeriko an'iny. Lava soka, tavatra ovaly tsy hay hoe ahoana izany. Sa ahoana ozy ndrika iry fanga? Ka reninao foana iny na dia ratsy aza ko. Dray. Raha fozako iny fa tsy reniko izany. Aiza koa nisy vorondolo salana iny ka hiteraka voromanga ohatra. Lalala koa izao zavatra izao ka. Ny raha fozana tsy tia maizina ny vinantony. Ny vinanto mankahala tanteraka andrafozany. Ho raharany any Ramose kely amin'izy mianankireto ka. Fa hoana kiry fanta? Ahoana izay madama kely? Nareo telo mianankarery izany mipetraka ato? Ie, fa ahoana? Mba manontany fotsiny aka. Fa tsara kosa aloha ity trano ity e. Sady malalaka be Mbola tsy dia tsara noho izay iray ihany hivady izay ary tiako. Fa ngam mbola manana trano ankoatran'ity kiry zareo ry fanta? Ie, le any vato. Izany tena sahala amin'ny tranona mpanjaka. Sady lehibe ny tsara dia tsara ny ao anatiny. Izany ve? Ie. Dia iza kino mipetraka any? Tsy misy ka. Trano namboarin'ny dadany ho an'ny safidy anie izany. Hoe hipetrahany hono rehefa hanambady ny zanany. Efa feno entana sy fitaovana maro isan-karazany ary ihany koa. Kanjo raha vao voatokana sy voatolotry ny dadany tamin'ny safidy le trano dia maty Ramose. Tena avo kiny lanitra ka tsy takatro manambitana kosa nahazo an'ny safidy tsy maintsy ho lasa mpanefoefo ato. Efa memanatona ny vola sy ny arena. Fa nahoana ka? Tena efa elaka izy nitadiavako bandy manan-katao izany nitady toko aty ka sendra vato. Mila vola ka sendra arena be tsy ho lano mandrakizay. Sahoana ozy ndry? Mba loza koa ny toe-tsain'ny lalao ka. Ianao ihany io ko. Safidy dia ahoana anaka? Izany atao ahoana fa zao ny fivelomany tena ka ahoana? Sao dia misy azo fanampinan-dady ary? Ie, mandana anaka mba hidirao amin'ny valanako izao io taviny io asiana pomba. Tsy takatro ilay izy fa lavitra be. Ao ary fa alaiko e. Tandremy ianao anaka sao dia mianjera fa tia mitrongotrongoko soavavy be io Ino tokoa? Ity ary le tavy e? Misaotra anaka. Ary dady? Aizy lalao? Lasa ny anatra e. Vao teo mihitsy izy izao ny lasa. Fa nifandisy fotoana ka nareo roa kely. Anga. Amangy an-dada mihitsy ny tena tondihako aty. Izany. Misaotra anaka. Izay mahavankivanky tokoa ange ny tiakavany e. Ka izay indrindra ange. Fa zao tokoa ahy. Ahoan'izay ry dady? Araka ny fandinihako anaka dia miazakazaka aingana dia aingana ny dingana vita amin'ny fitiavana roa kely. Sao dia mba tokony hoentina mora ihany e. Hitanao ihany mantsy fahalalao mbola mianatra. Izany hoe
raha ny sitrako dia efa vita fianarana mihitsy izy zay vao tiako hiditra midingana manaraka indray nareo roa kely. Ve zany ny tiany dada lazainy. Aza manahy dada fa vonina ny andro fahavitany fianarany lalao aka. Sady efa izany raha teo koa no vinavinaiko samyrery hoe rehefa vita mihitsy ny fianarany foky iny vao atao raharaha zay e. Amin'izay mba afa-po tsara ny fandratoana fahalalana izy. Kosa tena mety zany hevitra izany ka. Ahoana tsy malala? So dia mba tokony hitra midingana manaraka eo amin'ny sehatra ny fitiavana amin'izay letitsika. Dingana manaraka ahoana ky izany fa tsy azoko. Izany koa ve dia tsy azo ny malalako e. Ny tiako ambara dia hoe so dia mba tokony arosony raha antsika letsy ry safidy. Vao mahaly mihitsy azy dada ny resaka mahakasika an'izany a. Ay kosa dia ahoana? Inona ny resakareo mianaka omaly izany? Araka ny hevitra isy dada. Raha vao vita mihitsy ny fianarandry dia aroso ny vodiondry sy ny soratra ary mary azitsika. Amin'izay tsy voahelingely ny fianarandry. Maninona? Raha izany ve no andrasana tsy ho taraiky eto ihany? Fa taraiky ahoana? Sady tsy misy tokony hamaka antsika ngeky. Andray, raha azoko tsara izany dia tsy tena tia ahy elahy. Andray kosa e. Izany koa ve aky dia midika tsy fitiavana? Hita fa izany e. Ny mahasoa andria nge no anton'izany e. Izany ara ny tena fitiavana. Atao ahoana fa leo tsy hisisika intsony rehefa izay ny tapakareo e. Sady izay tiany lahy ihany koa io. Avelako vetivety aloha ndry fa andeaka gazety any ambony any amin'ny efitranoko aho vakivakiako eto e. Ndry rotony. Oay, neny, fangay ianao tao? Neny neny. Tao andavarangana tao ary kalan'ny tia. Eniko daholo ilay langolango sy antahanta tsy naomby teo. Dia malahelo be ve izy kalalalao fa tsy manaiky makavady azy ny zanako. Tsy misy idiranao koa ny amin'izany e. Mpiaino resaka. Raha zandry tsy dia mandeha matetika aty an-tranonay aty intsony. Ilay olo tindry aza salany tsy maika tsy tetra tsy rototra akory. Tena kivy ara izany eo amin'ny toerandry. Vavandrafozana dalana ianao. Tsy ataoko mampetsy-bolo maso akory. Enoko amin'ny sofiko havanana dia avoakako amin'ny sofiko havy. Izay izany vavan'ilay kalakondrany ity. Izany lazay tena fahadala. Tena fahadala e. Makahala olona amin'ny tsy misy dikany. Ny fambabo tena fonjanako dia tsy misy dikany. Anga sary-piaro amin'izana ny zato iny izy. Izay mihitsy. Adala izay tsy sary-piaro amin'ny tindry. Dia mitady hanongotra ny fitiavan-janako eto ampelantanako eto fotsiny. Ary lasika lasobakako ty mandehany fa tsy ilaiko mijanona ato an-tranoko ato. Raha ny androany aloha afa-po aho dia andeha. Fa mbola verina kosa amin'ny manaraka mbabo ny fony olo tiako. Izay fa velomy raha matoralako. Oy, meno mantsy e. Tonga ty atran'olona vao maraina izany. Aleo aloha andeha hamahany izany ka. Manao hoe kala fanjamanja kely. Manao ny madama kely. Dia ahoana ke? Angara matobekizitina.
Izy izany lalako adaly voany fo izy dia niomana dia lasa nikotrana. Tsara kosa izanyko. Ary safidy efa lasa niasa? Mbola vao miomakomanao amin'ny efitranony ao izy ka efa handeha izay. Izany? Tsara vitana izany. Aomby ny tetika ary tiala fanja. Asa engelendre mihitsy izany safidy fa taovy tsara ny rarandry. Eny tompoko. ASM Radio. Lalao, fa misy inona? Maninona maraina tindry? Malahelo be an'lahy letsy. Izany ve? Izany aky andeha hiasa sady angandry tsy mianatra. Ka malahelo be an'lahy fotsiny aho dia nandeha tadioko. Efa hatramin'ny alina tsy nahita toro fa nanembona be an'lahy foana. Tso, dia ahoana aky? Tiako ange lahy babony lahy mihitsy mifoky letsy malala. Tena tsy mahetsika tsony marina. Vahoatra be ny vatako manontolo sady voatosiny eto ambony fandriana. Kaizany safosafo marina. Tiako letsy lahy. Lalao vehivavy io ka tena tsy tafavoaka tao amin'ny efitranony tora miseha-kely marina. Efa dila ihany anefa izay ny ora fandehanany miasa. Miaiky aka, miaiky ny fahaizany lalao mandangolango. Tena babony mihitsy raha miseha-kely. Tonga dia tsy nandeha niasa fa lavo tanteraka ao amin'ny efitranony ao angamba. ASM Radio. Mampalahelo ahy raha miseha-kely ka. Vehivavy tia vola sy mikatsakarena fotsiny ihany io tiany dia tiany io mantsy. Mbody mitafy hojanak'ondry lalao. Tena lalao tokoa satria milalao olona fotsiny ka. Indrisy mantsy. Rehefa mantra marina dia tsy mba olona tsy mba sahala amin'ny tovovavy rehetra afaka misarika ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny haingony bika aman'endriny. Tsy mba afaka maneho fitiavana amin'ny fihetsika. Lasa lavitra kosa ny eritreritro izany ka. Lehilahy eo ary resim-bavy aizany tsy anaiky io rehefa jamban'ny angolangola sy ny safosafo ary norokoroka. Azoko aloha safidy tamin'iny ary tonga dia tsy avotsotro tsony. Inona ny ataony eo rehefa andeha-ngako hoe bevoka tsy afaky ny amda. Ao tsara kiza ny fikandrizandry lalao rehefa te ho tafita ho ahy dia tsy maintsy miketrika.
Gode, fa iny ty mahavariana be anao tery lalao a? Lalao! Oe, dada koa manaitra. Ianao mihitsy ny lasa saina beko. Fa nga ianao anaka tsy anatra mbola eo ampandriana foana hatramin'izao a? Aleo tonga dia atomboka ny fika. Ka ahoana e? Mirena dia lasa mianatra. Dada. Ohatra, finona koa ty mampitomany anao tery lalao a? Fa misy inona? Lazao fa mampivaroatra anazy zao ranomasy fatapototra zao ka. Dada. Bevoka. Fa ahoana? Fona dada fa tena tsy napoiziko a. Oody ny ato e. Oody ry dada. Sany safidy mara. Vao maika mahatsara mitetika sy mipaika sao fa tonga afan'izao. Mandrosoa. Manao ahoana nareo? Oji, fa misy inona ry izy mianaka? Dia izao e. Bevoka hono lalao. Izany ve? Ka inona ny olana ny amin'izany e? Sa tsy tia lalao le zazakely? Ka tsy hainy mianaka hoe inona ny tokony ataoko. Za aloha vonina ny taiza zanako e. Vonina ny apakatra ny lalao vadiko ary dada. Tiako ange izy io e. Safidy a. Oka tsy izay e. Okizay fa vonina ny akavady andriangy aho ahy e. Okizay anaka aza ny tomantsony. Mahafinaritra kosa losa ny filma mandehazany e. Malaika izay ireny télé écran platy a. Sady mahasaina ireto tsotsotra eto ambony canapé eto. Samy ka sambarana. Felana mireko amin'izao fedana amin'izao fa tonga ihany izy ankehitriny. Ileka alam-potsako maso ty fa tonga. Manao ny eny? Fa inona mbola andingana ny kala tsy valahary tiany tokoa nambaravarako? Zay indray izy mianaka fa mifamaly. Leo mihitsy ka. Fa manina nefa raha mba maka ty e. Sa manelingelana ramatora lako be tatasika ve. Fa angavy tamin'ny manelingelina fotsiny kala mozatra ty. Fa tena alako bika tsy tiako tare mihitsy. Antso mampalahelo ianao raha izany. Nenao be indrindra zaniko. Zary manomboka an'io dia mipetraka aty aminareo. Na tsara. Vao tamin'ny maraina mihitsy safidy malalako no nitatitra ny entako sy ny fitaovako rehetra fa hipetraka ato amin'ity trano ity a. Manina? Fa izy nga lasa-dala? Fa nga tsy fantatra fa lasa-dala amiko ange zanakao e. Tia loatra izay mianaka ny tena marina e. Olona manam-panahy izy ka tsy te hanaro ny zaza ato an-kiboko. Fa nga be voky-kala ratsy te? Moa mbola tsy nolazainy taminao ihanan-javy kely ianao. Zany rehefa fotsy varavarana dia tsy malala ny zava-baovao mitranga ato an-trantsoniko. Mba aza lava tongotra ihany ho ahy e. Na be marina. Fanja! Ahoana izay madama kely? Io mpanjaka vavindry karakarao fa za aloha andeha hitsotsotra any amin'ny efitranonay mivady any ambony. Madama, fa maninona ianao? Na be Fanja. Fa maninona ianao madama? Marary be ny lohako Fanja. Etsy aloha sakambinika ianao dia andao ianao akahaina any amin'ny efitrano fatorianao ka ao fa hikarakara ny fanafodinao a.
dia ahoana fanja mba tamana ataotra anaty ihany ve izay vadiko izay e? Ie, tamana izy ka. Atao any ambony amin'ny efitranonareo any izy izay a. ay tsara kosa izany ko. Fa i madama Ralahy koa maharary e. Ahoana? Ao amin'ny efitranony ao izy. Mety miakatra angamba ny tosi-drano fa milaza fanina sy maharary andoha izy teo. Izany ve? Ao fandeha ho any aminy e. Neny, nanahoana ianao izany? Sao e, sao sisa. Miakatra be ny tosi-drahako dia sady fanina ny marary ny lovako. Nefa indrisy fa tsy misy mpirara. Fanjany ho any mba manao an'izay vitany teo. Dia ahoana efa ninana fanafody nefa? Sao dia mba tokony hitsoina dokotera e? Aleo amin'izao fa aza misahirana ka. Aza misahirana amiko ianao fa mandehana ny vadinao karakaraina tsara anaka. Aleo mihitsy aloha hijanona atao amin'ny aty fa neny ary tia marariko. Mandehana fa manjary izandray ny tezerany rehefa fantany hoe variana atao amiko ato ianao e. Fa tezerany ahoana koa e? Lalao very neny dia hanao an'izany a? Tsy mba fantarao tsara marina anaka ny tena toetra ny vehivavy vadianao io. Fa ahoana e? Fa nisy olana angatato. Tsy azoko mihitsy ny antony lazanao an'izany ry neny e? Tsy te hiteny betsaka ary safidy a. Maninona nefa raha mbola tsy mipetraka aty amintsika lalao e. Ka manaizana izy ry neny dia tsy zaka ny fofon'ilay kisoapin'ny dadany a. Mijaly be izy fa lasa mandoso malemilemy be foana nge. Sady tsy afadratsiana koa izy ihany e. Fofony rozy eo an-jaridainantsika no maharatsiana azy. Noho izany tsy maintsy mandray andraikitra amin'ny olo tiako sy ny zanako ao kibony kosa e. Ao fa tsy teny tsony ary ahy e. Lehibe ianao anaka ka mahalala an'izay tokony ataonao. Tafita ianao dia mitsipadolaka ny tany. Neny a? Izay fotsiny e. Nahita ny trano be mijoalajoala izy dia namono trano bongony iray aman-dreny. Malahelo anefa tsy haiko izay atao. Efa nizaky ny tana azy ihany nefa tsy nety izy ho any no mahasambatra azy. Ny fianarany azy moa najanony mihitsy. Tsy maninona rehefa izay ny hitany mapety ny fiainany. Dia izy manjono ny fony no ny vola sy ny hareny safidy iny tena mampanahy ahy. Fa hitako ny hevitra ataoko izay afaka ny zaza ao an-tsibony io amin'izay miala ato an-tranoko ato io fa dia miverina any amin'ny ray aman-dreny ihany dia mbola tsy mienjana ny tady dia mila mihetsika mafy ndry rahalako mba tsy ho voafatopatotra amin'ny zanaky ndry amin'ny vehivavy kondrana io. Raha vita soratra amin'ny kiala jefijefy io manko ny zanako tonga dia tsy afa-miala intsony fa hoentiny amin'ny sangany mandrakizay.
Voararaka menaka tsara izay ny tohatra. Tsy maintsy kalakondrany iny nidina voalohany eto. Malama tsara kosa. Ary andeha amin'izay azo dia misy mahatratra eto. Ataovy madio tsara eny akanjo rentry Fanja. Kisoa tsara mihitsy. Tandremo sao mbola misy tasy fa ataoko mahita ndry a. Eny tompo. Ary lasa ndry tonga dia sasoa fanaovako rapitso reny sao tsy ho maina eo. Eny ary. Kay! Tena nenjera mafy amao. Oay, Fanja! Fa inona izany ry izy vavy a? Ay, volaka ny tongotro e. Marary ahy e. Tena tsy fahatsangana eto amarina. Aza mihetsika mahery aloha. Fa bataiko indry dia orona any amin'ny efitrano indry. Ay! Jereva lalana raha mitsy efa salam-po maso kotony Azafady madama fa le lalana koa ange efa tery nefa ianao mbola mibandalana be mandeha. Sady miaraka amin'ity solomaso mainty be ity koa dia tsy mahita hoe misy olona oreny. ASM Radio. Oay! Raha mbola marina. Ary toa mahafantatra ty vivary ty izany. Tena raha mbola mitsy. Raha mbola? Oay, tonga dia ny fihininy marina. Fa iza moa ianao raha tsy madira? Tsy tadidiko ianao madama. Saty raha mbola. Raha lako ihany e. Aloha isoroko mihitsy ty solomaso be ty. Zay. Andray. Tena raha lako tokoa. Raha lako marina. Le olo tiako fahiny. Le nandravaka ny an-tanyrako. Andray letsy. Ay ve mbola velona tany ihany elay. Ie, mbola velona fa nivadiko ny efa ela ny maty. Ay, efa maty kala voasoloposopatra amin'ny fitiavantsika iny. Saza ny kala raha tsy mihitsy izay. Ny anko voarotoana izay ny maty raha zavy. Aikosa. Ary mbola tsy miova mihitsy angendry izany. Izany? Mbola manjakely. Izany ve? Fa ela koa ane mbola voagosy be. Aiza koa hoe dia ahoana izany? Ahoana amin'ny ahoana fa ndoto izana amin'ny fahiny. Sa ahoana hoe ela? Eny aky malala. Izy tsy monsakany. Ndao ary androsany an-trano hoe tsisy olona fa tsika roa rery. Andao ary? Fa lavitra nga ny tranonareo? Tsy ambadika kely atsika. Fika atao fa tena tsy mety be voka mihitsy hatramin'izao. Ho tratra eto ihany ny lainga be marina. Mifisindra lako ato amin'ity trano ity mihitsy koa ange ny tena olana e. Raha tsy ato tsony tsy misy manelingelina fa milamina tsara ny fiainako. Ary ho azoko tsy hisy mpanakatsakana ny harembe. Hitako ny hevitra. Maninona moa raha vitaina any momba an'iny? Ie, izay mihitsy. Rehefa maty mantsy kaladala iny dia za rery amin'izay no andidiny zavadrehetra ato.
fa naninona koa ty tongotry indry? Ny anjera tao atohatra ny madame nisy menaka very mantsy tao. Tsy very eny ery Kalafanja fa nararaka. Zany rehefa nitetateta loatra ka nisolo vaiky ny akalana. Lalao nikendreko Kalavendrany indray nanjary mandringy. Mba mijery tsara ihany amin'ny manaraka. Andray kosa ary madame. Olona be voka ve dia mifandrianao? Ko maninona? Aza dia manao sangy mihoatra ny loha rery madama. So ihany aza fa izany vo fa tsy lalao raha izaniko. Raha tsy izany angamba dia afaka ny zaza tao akibony. Ka izany tsy te ara-onina mikalakondra navinanto tsy mahare fosy io e. Tsy mahalala tsy tiana. Ka efa nanahoana aloha izao itongotry indry io e. Efa somary azoazo ka. Voavo ny oron-dramose kely teo. Ay kosa. Mba ampiasao ihany ny maso amin'ny manaraka fa aza tao haingo tarehy fotsiny rehetra. Dia izay ry dada ny dindinika roa kely hoe mba tsy hatokantrano maso ny fankatiavanay dia nokasainay atao amin'ny tapabolana ny vodiondro sy ny soratra dia afaka ray volana an'izay kosa ny mariazy. Ka hoana ny hevitra dada amin'izany? Zay tapakareo fa aso ny tokantranonareo ihany io ka tsy maninona mihitsy izany ny olana fotsiny izao dia aza manahy dada ka efa isafidy daholo ny antoka ny lany rehetra sady tsika mianakaraha atao tsy mananavana mba-asaina. Ay kosa dia misaotra indrindra anao anaka marina. Tsy misy tokony hisaoranao ny amin'izany ry dada fa tsy misy manana ny ampy ange fa sambatra izay mifanampy. Fa zao tokoa ary izy roa kely ahoana izay ry dada? Misy vehivavy ray izay ho mba iriko mba handeha amin'ny raharahanareo e. Na mako nandritra ny fahatanyrako izy izay. Ay, tsy maninona mihitsy ka. Amin'izay koa mba misy namany dadako. Izay mihitsy. Fanja. Ahoana izay madama kely? Efa vita angakiny sakafo marainako? Ie, hity voaseka teriko ito mihitsy ka. Salantsy te hiana chocolat sauce gâteau akia fa mandehana aky mba mividy paty dia lasopy atao sakafo marainako a. Tia vola. Aleo ary aloha tonga dia ateriko any amin'ny madama Ralako ty sakafo efa voahomako ty e. Patoko aloha vidiana fa efa noana be aka. Le zazatra kiboko ary efa enko mipelipelika kely ry fa mety efa noana mitovy amiko izay. Eny ary. Tonga dia rara rodeny zao tsy misy olona izao. Poizina fiarovana ny kisoa ny dada tsy ho voan'ny aretony ity. Zay. Aleo kalako soa vaviny ny voapozina any fa manelingelina ny fiainako. Zay. Ary andeha amin'izay Otry nangatsika teto tokoa marina le chocolat chaud amin'ny madama. Aleo andrarahako vaovao izy dia hosotroko ty ka. Zay. Andeha ateriko amin'izay ty chocolat chaud mafana be ty. Mandrosoa e. Manahoana madama? Anaty trano sakafo marainanao a? Ay, manina tapoka koa. Maty a. Fanja! Fa naninona vetivetika eo ary kaly aniny ty? Tolana dia tsy hoe naninona. Safidy a! Safidy o! Safidy!
fa misy inarevina eny e. Hitao mitsitsika manaitra tampoka. Vonjeo rehefa toraha ty zanak'olona ty e, tsy miantsika tsony. Fa naninona e? Fanja. Inona reto natao ajery ty zanak'olona ty? Ambilansa ingany e. Ambilansa efa mbola mitepo mifony. Tsy olana amin'ny zanak'indriva hoe zao ndry tsy nory tamin'ny alina. Tsy olana ka. Sady zany efa nilasaiko an'lahy zany eny hoe tsy ao an-trano ny zanako fa lasa ny andro mipanampina eny amin'ny hopitaly. Dia kampy ahy hijanona ao an-trano fa levinantoko kondra an'izay ihany ny ao an-tranonay eo. Sady mba tsy mody kondra indray e. Zay aloha e. Dia mety tsy aninona ve zao ny zanak'indriva hoe hanampady andry? Tsy olana aminy izany. Vao mainka ary izy ho faly satria afaka miala tsy misy manakatsakana tsony izy rehefa mahazo namana. Nefa na zany aza tsy tiako hanambady an'izay tovovavy izay mihitsy ny zanako ka. Ary mety mba ahoana kosa hoe ilay zanakao vavy tokan'izay raha mandray hoe hiverina hanambady indray ianao. Mety ho faly izy ka. Izy koa mantsy efa atao raharato ato. Oay, dada, fa ahoana izao? Ilalao marina. Fa maninona ianao anaka ny tsy nandondona vao niditra? Ay, mbola kialakondra nytiako. Fa anganareo mifankafantatra? Matoko ty anio fa inona ny anadalany ty ny dadako. Sady tonga dia ho ambony fandriana mihitsy ny tratrako. Eto izay entin'ilay sobakaka kely ty fa ela koa izay niandrasako an'ity izay e. Maka mifonjanako fotsiny. Iny ary tatazo. Ary to mamelaka. Iny koa mety. Ay, aza roritina mivoloko fa manay a. Ay, fezatoko. To manaikitra. Lozinina retiry lanitra. Matoko tena an'io. Ka reny izy menaka. Dadaka, aza tazon'ny dada ny tanako fa tsy maintsy hanaparako ny foko. Alamina e, alamina. Ka ho alamina fa aza miady zany. Raha zany hoe tsy fandamina amin'io zany. Zako. Ny zanako ny tadiaviny ho alaina eto am-pelantanako tsy ho teo atsony. Zava koa tsy andefitra amin'io zany e. Io mihitsy ny manakana amin'ny mariaziko tsy ho vita. Kialadala iondrako ndrafana io. Marary amary. Fanja. Vela ihany ry marina. Manotika be ny vavoniko. Izany. Fantatro mihitsy hoe marary ndrika. Ao fa efa nasiana fanafody. Tena nidiovina mihitsy aza ny vavony fa nihinana pozina hony. Pozina? ASM Radio. Araka ny valim-pikaroana nataon'ny dokotera dia ny kakaony sotrondry hony misy pozina. Kakao? Andray. Fanja. Fantatro indrify hoe ny olona mety nanisy pozina ny kakaony sotrondry? Tena ilalao zany. Tsy nisy afaty sasy izy rery ny fomaraina mantsy. Aleo tsy lasaiko amin'ny raha misy izany fa mety isy fetraka any amin'ny fitiavandry zareo ka. Aleo ka ary izay aza mitomany tsony moa e. Okizay fa efa eto afako ny ranomasondry.
izay madama. Mba malalama madirika laviretra ty a. Maninona fenoana zavatra maloto be ohatran'io ny WC? Zany madama ka mbola tsy nakao amin'ny WC tao mihitsy androany. Zaza mba andaingana kely ry Fanja. Mba mariny tena hitan'Andriamanitra. Dia mety lalao zany. Izy aloha nitako nivezivezy tao e. Ary ataoko malala ny anarako kala-pandainga tsy vaniny iny fa ketsy be voky zany akory ka iny. Mitony tsara aloha ianao madama. Inona ity? Zaza mba kasira tanana kely a. Pandainga velona. Tsy be voky akory ka tena fa mamoky lainga an'indray trano ato fotsiny. Voky lainga izay mianakavy kely. Dia aninona nefa tena e? Ny zanak'ilay tsy vaniny ity ny tena ikapesoniny eo. Vanina dia vola. Raha mositandroka sisa tsy naniry teny amin'ity. Olona sala amin'izao moa dia tiany safidiko. Inona ity? Ary valo mifelaka dia taka. Aza miady renareo tahin'Andriamanitra e. Ino felaka raha mbola tsampy le teo e? Zany reny vo marina. Tondra ohatran'izao aza le raha fotana taty. Inona lefako misesisesy mihitsy. Fa inona ary zany kotabataba-piato ohatran'izany? Aleo hoe enona moramora fa sala amin'ny olona mifamaly ingy izy zany. Melandry ry Fanja eo fa ho faty eo ndria. Kare madama. Kare fa inona ry ty ataonareo mianak' ty e. Tsy maintsy maty kala-pandainga sy mpamitaka io e. Olona tsy be voky zany akory ka io fa mitetiky ny amaty-patotra ny zanako fotsiny. Aza sakanana izy ry Fanja. Avelao amono afa vato lampiampiandihizany io koa na ity e. Ny zanany teo donto lamanaiky fetsena sy ampiasononaniko za ndray no vonony. Ary lasa tena miverina any amin'iray tenandry. Raha manakambo inona ny janonana ato an-tranoko ato. Za ndray tsy alamaina ato zany ka. Tsy alato sady tsy anaiky raha tsy efa misoratra amiko ty trano ty na zany trano lehibe iray any ivato zany. Mazava. Fa tena ngakondrana sa mivadika do. Tsy homenjanako ateny zany ny arena raha mbola velona. Tena nge tsy maintsy maty koa e. Kala-tana latiny no bizoniko nefa Fanja indray no misotro an'ilay kakao. Tena koa anery kala sobakako ty nikendreko tamin'ilay menaka teo amin'ny tohatra e. Nefa Fanja indray ny anjery. Mbola ho asiko tena ary tsy maintsy maty. Dia izay ray ary maty aloha e. Andao anao ray sy ray eto dia izay maty aleviny. Kare risy mianaka. Kare. Aza sarana kiry Fanja fa aleo samy hofatra eo aika ireny sy vady samy ratsy toetra tsy matahotra an'Andriamanitra ny Safidy tsy tia mihitsy neny. Mealahy ianao ary e. Safidy ratsy toetra io vatinao io ana. Mba iko neny ary fa ratsy toetra. Eniko daholo ny adinareo teo. Fantatra avokoa ny marina ankehitriny. Efa fantatrao zany marina raha misaikely fa andeha angorona ny entako dia hody any ambanivohitra fa aleo ny tabataba sy vazavaza sy ady lava ny reninao sy ny vadinao ato ka sady zany lasa mizaka ny tserany aina amin'ny fankalana misy eo amin'izy mianaka. Fanja andraso fa hiaraka amindry. Fanja tiako angendry. Maninona? Safidy andray kosa andray kosa. Aza mitazotazona ry lalao tsy mila vehivavy saim-bola sy maty-karena salanao zay fa lasa zay e. Safidy fa hoezany sanako e. Adaly ianao ry neny adaly ianao sary-piaro amiko tadiavinao anao rery mandrakizay fa ngany zanakao azonao vadiny e. Zay fa velominareo andao sika ry Fanja atao andray kosa Safidy. Napoziko anana fiainana mamsala amin'izao mihitsy ary Safidy Za koa kiry Fanja tsy nanapo hoe ahita olona tiako sady tia amin'ny tena fitiavana marina fa tsy amin'ny vola sy ny arena fotsiny. Mahazo matoky ahy ela ary Safidy fa hono ahoana ki malala? Nanomboka oviana ka ela ny tia ahy e.
nanomboka tamin'n'ilay ny anjera teo atohatra iny dia tamin'ilay mibataiko tamin'iny ny siny hery nanosika ny foko hitoboka ao andry tamin'iny nahitako fa tovavy kanto sy maivasala amin'ny anjely fantsa Izany ve? Ary ndry nanomboko oviana ny dia efa ho 5 taona zao ny tiavako anao. Raha vao nanomboka ny asa tao dia efa nitianao. Izany ve? Ianao namoa ny fitiavako. Nefa moa nampioniko ny foko satria toa elanelana be ny nanakana ny fitiavako anao. Tsapako fa tsy sahaza ny zanaky ny mpanan-karena salanao ny foko. Ny an'ny bana atao an-tsaiko dia ny hoe ataonao inona koa izay za mpiasa trano kely ity. Noho ny entinao tao an-trano moa lalao dia tereko ny vonoana tsotra izao ny fitiavako anao. Natsahatra ny nofinofiko. Izay naveriko tsy ho tanteraka intsony kanjo mbola ny tompo taty amiko ihany ny fitiavanao. Ndray aty tiako be kindriry fanja vehivavy tsotra sady tsara fanahy. Aza manandry fa ho tiavako mandrakizay aty isika tsy misy olona afaka ny anelingelina ny tokantranontsika. Nety mihitsy nanamboarany dadany ity trano ity ho antsika. Ary mba roviana marina ho antsika ny mba hamangy azy telo mianaka kely. Aleo milady sady tsy maninona ingena tsy dia mandalo matetika antsony sika satria efa tsy mangina ntsony eneneny. Efa hoy izy mianaka dia tsy mipetra-drery amin'io trano be intsony izy. Dada Sineny andeha hianatra. Fa mifiry zao no andeha sady ianao Eny tokoa sao dia lasa loha loatra retsy Ka rehefa tara nge dia tsy mahazo toerana eny aloha intsony Ty ara ny saran-dalandry dia tia ny gote. Saotra neny Ary efa ny le varina no ratoandro ny finosiko teo mbola tabatra. Ie, efa atao anaty kitapoko ato ilay izy ry dada. Izay fa tara ka. Eny ary menara tsara dia indre tsara izany zanako izany Endrery neny hianatra tsara dia amin'izay tafita fa tsy antehatra rindra-fozana tsony. Eno avy manjary finaty kondrana manadala rafozana fotsiny. Nareo mianaka tokoa ange ka rafozana dala sy finaty kondrana marina. Ina aloha izany ry dada. Amin'izao efa neny zanaka mifankaty. Natolotry ny Orange. Rafozana dala Finaty kondrana. Tantara misoratan'ny Malala. Novelomin'ny Ralala sy Zoma Mirina. Niaraka tamin'ny Saoly Rakotona Nahary, Rojo Ranevarisoa ary Nanja. Nandray feo sy nandrindra ra teknika mamiary vony. Nanatontosa Nanja Razafindrakoto.